Ty miarabanao Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Miarabanao Monsieur Albert ary miaraba ny mpanaraka ny fanjara eto amin'ny Antsiva radio ihany koa. Onimprano misana ny lafiny teknika manampy azy ny namana Tahira Miljatovo anasana antsika rehetra mpanajana tomplasy tomovavy. Iaraka aminay ao anatin'izao dindinika izao. Avy hatramintsika dia iroso aloha ny amin'ny hoe nanahoana marina moa zany ny fandraisanareo avy eo anivon'ny Mapara ny vokatry ny fifidianana natao farany teo tamin'ireo toerana rehetra voalaza fa efa nananareo fatokina lehibe tokoa ny nahazo anazy. Ny ataoko hoe vokatra moa zany misy ny vokatra fojomaika izay tamin'ny andro ny fifidianana izay nahafantarana fa nandresy ary nitarika ny Mapara eo amin'ireo ary lazaina hoe ireny volomparintany. Misy amin'ireny ohatra Toamasina, Antsiranana, Mahajanga ary Fianarantsoa. Sanginy zavatra mitranga moa Monsieur Albert angambany tiako any ny marina ty ambolohany fa lasa misy zany ny fomba izay efa nizahana ny alana tamin'ny hoe fanaovana ny didim-pesandra na Sotomahery amin'ny safidim-bahoaka ity dia malahelo amin'ny teny fa ankehitriny dia misy zany ny fomba rehetra izay natao ho an'ny faritany Fianarantsoa no tiako mariana eto mba amoanana ny voka-pifidianana izay nandresen'ny Mapara ary voka-pifidianana vojomaika moa zany no nataon'ny Sinita tena toerana izay nanova indray zany ny filarana ka efa nisy ny foanana ve le sa hoe fiomakomanana anafoana le voka-pifidianana tamin'ireo hoe nandresenareo? Tatitra vojomaika no hitako tamin'ny navoakan'ny Sinita tena toerana satria raha amin'ireo barao fandatsaham-bato 5:50 dia 2:50 amin'ireo no namoany ny voka-pifidianana vojomaika io. Izany hoe ireo barao fandatsaham-bato anankitelo izay mazava ho azy fa misy ny fandresen'ny kandida Kristina Razanamasoa izay misy ambato betsaka tokoa izay mametraka anazy ho ben'ny tanànan'ny Fianarantsoa kehitriny zany dia nizahana tsy ho nahiditra atao anatin'io voka-pifidianana vojomaika nataon'ny Sinita io. Io nataoko hoe ina mety ho anton'izay zao raha fandraisanareo azy? Ny antony moa tsy misy manazava akoatrany hoe Sotomahery amin'izay safidin'ny vahoaka atao Fianarantsoa ary tsy faly ny mponina ny toerana amin'ny zavatra io ary hiteraka savorovoro sy korontana ny fanaovana Sotomahery ny safidin'ny vahoaka malagasy toy itony. Ina le savorovoro sy korontana zay? Ianao aloha ve hitarika korontana sa hoe tsisy mitarika korontana fa ny korontana ny zavatra ny mana-korontana ny zavatra misy ankehitriny. Zavatra raha ohatra ka najantsika ny kena zany hoe safidin'ny vahoaka malagasy ny nation teo ary tsy nisy tokony tetika natao zany mba anakorotanana zany voka-pifidianana zany satria zavatra misy any Monsieur Albert hitanao nisy ny kandida izay efa nitsikera laza ny zavatra mitranga tao amin'ny Fianarantsoa ny kandida Petra Cotoniaina io antambatra nefa ny zavatra mitranga dia ny fampiasana ny mpitandro filaminana ny fitsarana ary ny famoana didy fa voaheloka izy heritaona hatranomaizina manoloana zany zavatra izany. Zany ve hitarika filaminana ka ianao mahagaga hoe hitarika korotana tsisy mitarika korotana fa ny mpanakorotana no mahatonga ny toe-javatra ankehitriny mahatonga ny mponina any toerana hitrotra tsy hanaiky ny tsirariny. Inona ary zany zao no ataon'ny Mapara manoloana an'izay ho tonga tokoa ve hoe nde hitarika ny olona an-dalambe Ramatoa Kristina Razanamasoa sa mahagaga anao aloha fantaniana Monsieur Albert satria tsy hatreto aloha tsy fantatro hoe aiza no nisy fanambarana hoe hitarika olona ny an-dalambe ny Mapara fa ny zavatra mitranga ny vahoaka no miditra tsehatra miaro ny safidiny. Io tsy hoe ny Mapara akory no hoe sanatriany zava-resaka andeha hanao fampiantsiana ijero fa ny zavatra mitranga ankehitriny ny vahoaka izay naneo ny safidiny no voatotohana amin'izany safidiny zany ary ny demokrasia mihitsy no tandondomondoza ankehitriny. Fa ina moa zany le antso nataony Ramatoa Kristina Razanamasoa miantso ny vahoaka arovo ny safidinareo? Ina mety hoe dikan'izay teny zay Ramatoa Augustin Andriamananoro? Zany hoe mbola ilanatikana Monsieur Albert raha miantso ny vahoaka izy aro ny safidiny hijoro amin'ny marina sy ny fahamarinana tsy lefitra manoloana ny etraketraka sy ny tsirariny asa tsy fantatro mbola azo adika mihoatra noho izay hoe zany zavatra izany
amin'ny matombona ndraikitra politika ny tena de tsotra fotsiny ny andikako an'izay zavatra zay raha ohatra ka ilaina tika hoe raha fanjakana tandalana marina ny tiatsika ho ajoro eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny sotoavana republikanina marina no izahantsika ho aroso anatin'izany hoe fifitianana izany dia ajanony atreo ety fanaovana sinto mahery ny safidiny vahoaka malagasy ety satria naneo ny safidiny amin'ny rotsabato ny vahoaka malagasy ary ny mpony ny fianaratsoa dia nanome izay safidy zay fitokisana ho an'ny kandida natotry mapara dia raha mato Kristina Ranomasy izay kanefa ny zavatra mitranga ankehitriny dia hitapoky hitapirinany fa atao ny fomba sy ny tetika rehetrarehetra mba ahafahana zany manodina izany safidiny vahoaka malagasy zany. Fa raha nanao ny bulletin unique avetsika Andriamatoa Augustin Andriamananoro ny PNUD fa nilaza fa tsy misy atahorana izy io mbola nahafahana tokoa ve nanodikodina ny safidym-bahoaka le izy amin'ny fomba ahoana ny fomba anaovana an'izany? Tsy fantatro nareo fa ny tenako de fa isan'ny teny ombeny mikasika an'ilay bulletin voalaza teo satria na ny hitatsika fa misy moa izy ireny hoe numéro de série fa nahoana izy iny no amin'ny lafiny anankiray fotsiny no mipetaka fa tsy misy amin'ny sosiny midika zany fa azo atao de azo atao tokoa ny ary tsy azo atao ny afaka manamarina zany na bulletin nampiasana tokoa tao anatiny zay hoe voantota araka nisan'ny mpifidy zay na tsy ny tao fianaratso tsy ny tao fianaratso ihany fa irerany Madagasikara dia misy sesilany ny osoka izay ataon'ireo kandida miara-dia amin'ny fitondram-panjakana. Manahoana kosa ny fandehany any amin'ny revopartany hafa zay neverinareo fa na tokony andresenareo mbola voatazona ve zay Andriamatoa Augustin Andriamananoro? Fantatra ankehitriny fa misy any ny tetika kasain'ny sasany reo miezaka zany tsy maty voalavakibo anongotra izay atao hoe fandresena amin'ny pelatana mapara zay. Ny kandida ilizeratsiraka any amin'ny faritany Toamasina ohatra dia mitarika amin'ny sambato izay elanelana be satria any amin'ny 5,000 any hoany elanelany kanefa ny dia mbola misy any ny tsinitsindry misy fitarainana hoe tonga tia pelatananay zany hoe ny taremarika tsy mihetsika fa mitarika izy mitady zay fomba io moa za moa tsy sarotra be ny anazavana azy ato amin'ny tiononja-be itony satria ngambany misy fotoana ahafahany tsiraray mitondra nevo any ahonevo mikasika ny zavatra zay fa ny zavatra mitranga etsy roa dia atao zany zay hoe etraketraka mba ahafahana manamfoana reo boka-pifitianana andresen'ny mapara ary akoatran'izay koa izahana mihitsy ny manodina zay safidiny vahoaka malagasy zay satria asa fantatro hoe tombotsy ho an'iza ary mety hitondratsika amin'ny inona zay zavatra zay fa tsika moa na ny mpandinika politika ankehitriny ary dia nahita fa hoe tena tandondondoza tokoa ny demokrasia eto Madagasikara satria ilay fifitianana nantenaina amany krizy izy no vao miasa apiditra atsika anatina krizy makitsikitsiko. Zany hoe irezay no zavatra mitranga mety fahadisom-panantenana ve zany ianareo inona mety ahatonga ny hoe andeha ho foanana ny vokatra itadiavana lalana satria ve naninona ny mapara zay mitarika? Ny fahitako an'io hitanao fa niezaka ny mapara hitondra zany hoe fomba fijeriny hifotony amin'ny politika fampandrosoana ary efa nisy programanasa zay nolazainy ny filompanorona mapara ny filohan'ny Rajoelina raha tanatiny ireny fampielezan-kevitra ireny raha mikasika ohatra hoe ny commune urbaine ny Fianaratsoa dia hitanao tsara Monsieur Albert fa tonga teny atoerana izy izay nampiseho ny endrikendriky natao hoe programa zay mety ho avy isany tamin'ireny ohatra ny camion zay fandrovam-pako zay tena manara-penitra tokoa mitovy izay hoe le fampiasainy ireo tanàn-dehibe any ivelany any ary tsy raina rovo amin'ireny no tonga omena ny faritany Fianaratsoa ny revopartany rehefa mitondra ny kandida Kristina Ranomasy ny vohitra fa ho maromaro ary hitombo ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miomby natoka ny mapara na amin'ny sehatry ny ataoko hoe tanora sy ny fanabeazana zany na amin'ny sehatry ny lafiny ara-sosialy ka angamba mety manelingelina zay hoe firotsahany mapara hitondra izay anjara birikiny ampandroso ny firenena ihany vahoaka malagasy zay manelingely zay raha ny tany amin'ny faritany Toamasina dia hitanao tsara fa nisy ohatra ny kianja stadium zay isan'ny lehibe
naorintsika tao anatin'ny fitondrana tetezamita na tamin'ireny fotoanany ireny raha tsy nisy ny fametsem-bola avy any ivelany nefany noho ny ataoko hoe iezaka zay nataon'ny filoha Rajoelina zay nitantana tetezamita sy ireo itsika rehetrarehetra dia nizahana ho fitaina zany kanja zany kanefany eo amin'ny 10,100 nga masisa ny tsy vita rehefa nanao reny fampelezakevitra reny tena toerana fangatahany mponiny toamba masina moa hoe betsaka reo fotodrafitrasa zay voaorina sy natsangana tao anatiny zany fitondran'ny filohan'ny Rajoelina zany fa mbola misy ihany koa ireo tokony ho fitaina fa maninona tsy ho fitaina fitondram-panjakana ankehitriny fa maninona ka eo nataoko hoe raha ohatra ka ny mapara no nahilika sy ny tsy tiavina maninona no vahoaka malagasy no andeha ho atao fahirana betsaka niny hôpitaly marera-penitra zay tsy nasina tsony ny fikolokoloana azy reny tsy mihodina mihitsy tsy nahodina mihitsy natao fanahinina le izy satria mety mandelingelina ny sasany ka raha ohatra ka lasitsika hoe ho amboaritsika ny stadium ao Toamasina zany hoe rehefa mitantana ny kandida zay voafidy be ny tanàna natolotry mapara andre matoely zeratsiraka dia ampirantiranty zany zavatra zay hoe mafaka mandray anjara sy mirotsaka antsehatra tokoa ny mapara rehefa hitondra fampandrosoana ty fotony ka mety anelingelina ka manzay zavatra ray satria hitanao tsara Monsieur Albert fa ny sasany noho izy tsy mahavita zavatra ve sa noho izy minimikipy amin'ny fijerenany vahoaka malagasy amin'ny lafiny ara-sosialy dia izay manao no ometsiny tadidio tsara fa raha nisy ny voina nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny mapara dia nirotsaka tsehatra nanampy ny tsabona ary rehefa nanao an'ireny ezakitsika hoe tany Toliara sy tamin'ny faritra maro zay saika ny kasaina ho atao mba hanampiana ny vahoaka malagasy tratrabona dia navoaka ny lalàna sy ny didy anakanana azy ka eto nataoko hoe raha sanatriny zany ny mapara no tsitsina maninona kosa ny vahoaka malagasy zay miandrandra fampandrosoana no atao fahirana toy izany manahoana mety hoe fijery mapara n'ilay favitriny mpividy 300 raha ohatra hoe ianareo no tafapetraka ao anatin'izay 300 zay no avoafidy ianareo amin'le mpividy tokony andolotra bato nefa zay ihany no le voasoratra anarana ahafahana mitantanantanàna tokoa ve zany Andriamatoa Augustin Andriamananoro ny aloha akoatrany hoe tapifidianana zay hita fa tena ambany dia ambany tokoa Monsieur Albert tsy ahivina tsara fa tamintsika nampifidy tamin'ny hoe référendum dia nioatra ny tany amin'ny tany amin'ny 4,5% nga marana tsy diso fadileko ny tapifidiana zany hoe mbola natoko ny vahoaka malagasy zany lay fifidianana hoe madio sy mangararary tonga izy fa ny zavatra nampanely tamin'ity tsy vitany hoe ambany le tapifidianana fa mbola betsaka koa reo olona zay tokony fidy no tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana ary tsy nomena koa izy alalana melohany zany mba afaka nisoroka zany fa ohatrany natao antsotzay angano lazako anazy ary mampanahely tokoa satria isany nahatonga raha mifatry tatitra voaraiko androany zao tamin'ny fatry kongo dia betsaka tokoa reo mpiaradia amin'ny mapara tsy afaka ny fidy tsy tanatiny le mpifidianana na neto amin'ny faritra tanatany io ane nisy faritra kadikely ohatra fokotany dia betsaka ny olona anjatony mihoatra ny 700 tsy tafiditra anatin'ny zany hoe fahafantatry ny mpanisa olona zany hoe tony ny mapara tony ny SVM ka mazava ho azy any raha milaza aminao ohatra hoe nanana kandidatsika tao kadikely lafy dia fananana fantatra hoe ny olona zay miaraka miaradia amin'ny amin'ny fokotany misy anazy dia natao fanahiniana mihitsy tsy nampidirina anatina trano fifidianana ka io le olona niaraka io ve hoe ny olona niaraka tao anatin'le fampelezakevitra na mpiakanjona sa le mpanaraka efa hoe resy lahatra hatramin'izay mihitsy izy io aneny hoe miaradia eny tsy voatery olona afaka miakanjo na tsy miakanjo hoe ny amiko ny olona hoe miaradia aminao dia ny olona zay anaovanao asa sosialy ary miray fo aminao amin'izay tetikasa fampandrosoana tianao atao fa tsy mahatsiaro ve ny mpanao politika hoe nofitahan'ny mpifidy tao anatin'izay rehetrarehetra zay satria zay namory olona zao teny Antsonjombe dia vory foana ny olona namory olona tery fa 300 ihany nandeha nifidy rehefa avy eo za tsy mino hoe ny fitahan'ny mpifidy izy zavatra mitranga ankehitriny dia ataoko hoe tena kitotoa lay nanaovana n'lay fifidianana satria
raha ny zavatra voalohany aloha tokony ho jerentsika akoatra ny hoe kipatsipatso teknika dia tokony nanana zo ny tsirairay anamarina hoe ao anaty lisy-pifidianana izy atsika raha tsy tao anatiny izy talohan'ny volana avril tsy niraika ave le olona sa tsy taitra sa ny zavatra mahagaga any monsieur Albert dia lisy ny sasany ary tao anatiny lisy-pifidianana tamin'ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka nefa tsy tao izy tamin'ity ka mahagaga inona ny mahatonga ny zavatra io za tsy afaka amaly an'izany zavatra izany fa ny zavatra fantatro dia hoe rehefa ny olo-pirenena izay mananjo satria izay ny maha-olo-pirenena azy amin'ny soatoavina republikana mananjo hifidy izy izay hitantana sy hisolotena azy amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana izy no esorinao anatin'ny zany hoe zo fototra nanana izany dia amiko efa fampidirana ny Madagasikara anatin'ny jadona tanteraka izany zavatra izany. Ho an'Antananarivo renivohitra manokana zao tafaverina raha ohatra ka izay ny mety hotohan'ny ramatoa Lalao Ravalomanana midika inona ho an'ny mapary zay eo amin'ny fanaovana politika. Any zavatra eto Antananarivo renivohitra ny hoe angamba ny tarimiaraka tsotro taza koa dia misy ny fiaraha-mitantana zany eo anivon'ireo kandida ny faninana indrindra moa zany kandida anankiroa kandida ny Tima sy ny Freedom izay manana eo amin'ny tsy fantatro solotena nga 7 ohatra ny Freedom raha ny palotsaina ny Tima eo amin'ny 3 eo ngamba raha tsy diso ary ireo kandida madinika moa misy manana roa misy ny anankiray misy tsy manana mihitsy ndikan'izay zany ny ao anivon'ny komina dia tsy misy ny tokony hoe apiamamba tokony hitranga zany raha fitantanan-draharaha fa isy ny fiaraha-mitantana mety atsara zavatra ve izay mety animba zavatra ve izay tsy anjarako mamaly zavatra zany fa nitiako tenena inge hoe midika inona ho anareo raha ohatra hoe tafaverina amin'ny fitantanana amin'ny tanàna zany ny olo-maka Ravalomanana izay mpifanandrina mivantana taminareo tamin'ny taona 2010. Angamba ny mpitondra fanjakana izay mitondra ny tsara metrano izay vantaniana izay fa aminay izay tsy nanana kandida moa no mapara napetraka ho be ny tanàna teto zany hoe tsy fananoana ny Freedom ny fanohanana ny ataoko hoe raha ny fifandresen-dahatra ara-politika dia manana ny fomba fijery raisana sy itovizana ny kandida izay ny atotry ny Freedom sy ny maparatra amin'izay satria tato fa niara-dia tao anatin'ny tolom-bahoaka hatramin'ny taona 2010 reny olona ireny zany hoe mitovy zany ny fomba fijery raha lafiny hoe jery ataoko hoe izay hoe jery politika zany amin'ny ankapobeny tsy tokony hifanohatra sy hifanipaka fa ny voalazana to hoe midika inona ny fitantanany Tima ny tanàna Antananarivo aminay aloha zay araka ny voalazako taminao teo dia hoe hitoerana izay renivohim-paritany nanana ny mampara kandida ohatra hoe Antsiranana Toamasina Mahajanga Fianarantsoa izay nanana kandida any no hiazakazaka izay amin'ny hoe hitondra ny traikefa sy ny fomba maro samihafa zany ampandrosoana eny fotony fa ito amin'ny tanàna Antananarivo dia aminay ny zavatra mitranga dia hoe tokony homendrika ny safidy ny olona izay tantana eo tadidio fa raha nanangana ny hôtel de ville na Antananarivo tsika io lampany-tanàna izay tsara tare io dia napetraka io zavatra io ho an'Antananarivo fa tsy hoe natao ho an'ny mapara tokony ho atzaina zany zavatra zany rehefa ao le olona midika zany zavatra zany fa kianareo nametraka ny lampany-tanàna fa tsy nanana kandida ina tokoa moa natonga ny mapara hoe tsy mba nametraka kandida teto Antananarivo ary nahoana ny hoe reo toerana renivohim-paritany daholo no nametrahanareo ny kandida iny moa efa safidy efa voalazan'ny pro-politika tany am-boalohany zavatra iny no ny antony izay hoe nisy ireny lalàna navoaka mba animba-tsembanana mapara hoe tsy tokony ametraka ny anarana ny sary sy ny sisa satria raha ny tokony ho izy anie samy Monsieur Albert nanana ny kandida tsika dia ny filompanorona mapara no kandida ny mapara tokony teto Antananarivo kanefa na izy ary dia hosoloana logo ve sa hosoloana inona tsy aminay tsy mahasolo
ny sariny tsy mahasolo ny anarany zany hoe tsy mahatoko tena ve nareo ny anarana hoentinareo na rehefa mapara ve tsy efa ampy zay hoe fitondrana anarana mapara zay afantarana hoe rehefa miteny mapara dia efa nisy déclaration rehefa miresaka tim de mahakalafalomanana andriamato monsieur le Albert nazava tsara fa noho ny hoe ary io vo miasa me mazava isan-kehitriny hoe noho ny kilalao maloto zay tediavin'ny sasany ka sain'ny sasana atao mikasika ny fividianana sy ny voka-pividianana dia nanapa-kevitra zany zay nirahana tamin'ny armada io zavatra io hoe raha izao sy fandehan'izao kosa tsy afakytsika ny andeha anao icautionner any zavatra zay lalao efa fantatra fa tsy madio fa fingapingana ka tany am-boalohany efa fantapatatra ilay fividianana hoe ohatrany tsy de mety loatra ty fividianana ity fa nirotsaka ihany ianareo inona moa no madiso anay raha mirotsaka izay satria hoe niditra tao anatina lalao maloto aha izahay a raha nametraka ny hoe candidat dia ny fiheveranay fa manana ireo candidat zay tokony ho lany zay afaka vita sy tantana ny tanàna ny lalao maloto resaka hafa iny ary zavatra mitranga kehitriny io efa mazava ny monsieur Albert fa na de naniezaka ara ny mapara zany hoe hitondra ny anjara brikiny ho amin'ny fitoniana dia mbola betsaka reo tsy mahatsavavakibo miezaka ny anakorotana ty firenena ity anahoana ary mety hotoe ny politika eto amin'ny firenena ho anareo mapara sy ny fety fahitanareo azy hoe anahoana ty tantara politika ity amiko aloha tsy misy fitokisana amin'ny fitoram-panjakana intsony ny vahoaka ary noporofony zany taminy hoe ireo safidina tao tamin'ireny voaparitany tsy misy tsony ny fifatokisana eo am-potoana sy fantokoa ve ny andrefesana azy any amin'ireny voaparitany ianao ny mazava tsara monsieur Albert ianao ny mpanao gazety mahalala tsara ny zavatra mitranga amin'ireny commune ambanivohitra sy ny sisany tsinitsindy ny zavatra misy ankehitriny ary hita amin'ny baribary angamba ny isy ny fotoana iresahan'ireo candidat zay voakasika zany angamba nety fa ny andraikitra angamba ny mety tsy mbola amin'izay angambany amin'ny ity anao an'ity fa ny zavatra azoko ambara aminao de hoe tsy mipetraka intsony ny fitokisan'ny vahoaka amin'ireo mpitantana azy ankehitriny tadidio tsara fa taorina n'ireny hoe fitipitokisana reny tao anivon'ny anteny mera de betsaka ny olona mbola milaza hoe député zany eny ka tsy mahasolo ny vahoaka izany fa solom-bavambahoaka tadio fa voafidiny vahoaka ireny ary mahasolo tena ny vahoaka reny satria izay ny andraikitra iantsoroany raha nisy ny fitipitokisana zany teo anivony ny androm-panjakana ny anteny meram-pirenena de nisy ihany koa ny fitsipahana ny gouvernemanta raha velonarivo député azo isaina miratsa-tana nisy isan'ny aro ny gouvernemanta fa tadidio fa efa manodidina ny fito amby sivifolo ny député izay nitsipaka an'izany ankehitriny nefany raha raiso ny tarimarika dia efa analikisa ihany koa amanetsy ny vahoaka malagasy no tsy makatotsony izany fitoram-panjakana izany izay ny fomba amakiko ny zavatra mitranga ankehitriny amiko zany tokony anova famindra ny mpitantana ankehitriny ary tokony iaino hijery ny zava-misy marina fa tsy ahoana tokoa le fomba anaovana an'le hoe andeha amindra anova famindra amin'izay tokony aninona zany ny fitondrana zao asa tsy fantatro ny zavatra raha ataony ankehitriny ve ny akasitrahany vahoaka malagasy monsieur Albert moa tsy zavatra toko hoe hafa ny fandehan'ny fitantanana ankehitriny satria ve raha ny zavatra mitranga ankehitriny nisy ny grevy etseroa tapitra ny grevin'ny fananatany ao ny grevin'ny Ermaty miakatra ndraiky ny grevin'ny Tsirama sy ny sisa sy ny sisa zany hoe ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy no mahatsiaro fa anaovana tsindrovalavo ary betsaka ny sofototra izay vohitsakitsaka ankehitriny izay natoko hoe ny fanaovana famindra aloha de miaingy aminao hoe fanajana zay lalam-panorenana zay efa misy teo zay nanaovanao fianianana sy hipetrahanao ahoana ny atokavantsika amin'izay amiko de tsotra mila mametraka tsika izay fanjakana tsara tantana zay ny fanjakana tsara tantana amiko de hoe tsy hoe anao no mitantana sy mitondra de anaovanao didy mipesandro hoe zao ny fandikanan'ity lalana ity
tsy maintsy misy ny fitsarana tsy mitanela tokony hipetraka ary tokony hampanjakany andrariny sy nitsiny fa tsy anaovana kely tsy momamindro ny vaoaka malagasy. Fanontaniana farany Andriamateo Augustin Andriamananoro manahoana ny mety fandehan'le pacte de responsabilité aiza ho aiza ny fipetrany amin'izao fotoana izao ianareo ve mbola ao anatin'izany sa efa mivoaka ivelany zany? Za aloha raha ohatra ka ny hevitro manokana no lazaiko aminao dia za mahita hoe inona no tanjony zany pacte responsabilité zany. Nentina andaminana ve sa nentina andravana? Nentina ananganana ve sa nentina anakorontanana? Amiko zany mila lanjalanjaina saina lalina tokoa ny zavatra tokony hitondra antsika any amin'ny fitoniana zany no tokony masomaso antsika zao, fa tsy hoe akory ny fizarana seza ho an'izay mitady zany no mety ampiena amin'ny vidin'ny solika ho an'ny mpanjifa, na mety ampiakatra kokoa ny vary omblian'ny vahoaka malagasy izay tena ao anatin'ny kerety koa ankehitriny. Misy zavatra izay tokony hiazakazahantsika eto izay fahoriana mianatra ny vahoaka malagasy sy romatany iaina ny vahoaka isan'andro, akoatra ny hoe ny krizy maro samihafa, krizy politika dia misy ny krizy sosialy. Any angambany tokony hoe hiazakazahana ary mahatonga ny maparana metraka kandida ho ben'ny tanàna dia mba ahafahany mitondra ny anjara-pireikiny hoe hitondra vahaolana amin'izany krizy sosialy mianjady amin'ny vahoaka malagasy zany, hitondra fahampandrosoana izy ny fotony ary miezaka izy no hoe ao anatin'izany fandraisana ndraikitra zany no atarafan'ny olona hoe inona moa ny andrasana amin'ny mpanao politika. Ny andrasana amin'ny politika tsy hoe akory ny azahoany toerana. Nisy ty kabary nataon'ny député-ny tany Mahajanga izay isan'ny nanona ny voky tokoa hoe tandremo ny fitaka be vavakehitriny fa tsy fotoana akory zao ampiledaledana antsika hoe manao imo dia ravina ny olana any zany efa tsy antsontsika zao. Ya isorako ianao Andriamateo Augustin Andriamananoro avy amin'ny mapara nitondra n'izay dindinika izay. Misaotra Monsieur Albert ary misaotra ny mpianantsika eto amin'ny Antsiva radio any koa.